GERP, Miarkij, Miarjoal, Miarjoain, GERP vous présente Zahatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Tine de Bémara avec Madagascar Touring. Madagascar Touring vous présente Zahatan. Vous regardez Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Faletrany tenako tafiaraka amintsika atao anatin'ny fandarana Zahatany miarahaba tompoko. Ny fahadimy amby roapolo fahenina amby roapolo ary fahafito amby roapolo volana oktobra ho avy izao dia izy indray ny hetsika fimampiavana izay atao hatrany ery Andohalo. Izy ity moa dia hetsika fampiratiana ny vokatra ara-tsakafo sy ny sakafo mampiavaka amin'ny Madagasikara entina indrindra izy ito manam-pizahatany ho avy eto amintsika. Ato anatin'ny fandarana Zahatany androany dia hoentina hitsidika ny tapany avaratry Madagasikara tsika amin'ny alalan'ny sakafo dia ny pakopako. Fa izao tsy ho an'ny Nosy Be na ho an'ny Diego na ho an'ny Ambanja akory sika fa ho eto Antananarivo ihany ho ery 67 hectares. Misy toerana anankiray eny tena fanaovan'ny olona rencontre ary toerana hoe andehanana raha ankafy sy hihinana an'izay pakopako izay. Dia ary mifanadihadiana hoe Téléman Élysée amintsika. Fiantsenana lamba sy fitafiana no tena ahafantarana ny Ambodinisotry eto Antananarivo isaky ny asabotsy. Fa anio dia fiantsenana akora ilaina amin'ny fanomanana sakafo malagasy no entina amintsika. Aty amin'ny ilany andrefantsena io raha toka vao izao ianao no mahafantatra izany. Raha tombanana dia manarivo ny namaherin'izay ny mpivarotra eto an-tsenany Ambodinisotry. Toy izay koa ny mpiantsena amin'ny fanerasera eto isan'andro. Ho an'ireo trano mpikarakara sakafo dia matetika eto no mifamotoana amin'ireo tantsaha na mpamboly io na mpiompy hatramin'ny mpivarotrondro. Ilonza mpiantsena ny trano fisakafoanana Super Milongo 67 hectares. Noho ny fifanarahana misy amin'ireto tantsaha mpivarotra, isa maraina izy no makentana ety an-tsenany Ambodinisotry. Eto vidianareo mangazo? Mahôgo eto. Tsy latsaky ny 10 kilao ny mangahazo na balahazo na mahôgo alainy Lonza eto amin'ny solo hanomanana sakafo malagasy isan'andro amin'ny Super Milongo. Tsy lavitra eto koa ny fakana fraise hanaovana ranom-boankazo na jus. Isan'andro zareo maketo isan'andro izy maketo foana. Rehefa ohatry zany misy ny ratsy ny andro ohatry zany le jus zany dia tsy mandeha tsara le jus ary tsy malaky. Dia misy olona firy manao an'izay eto aminareo? Maromaro ihany izy ka. Mandavan-taona io? Mandritra ny campagne fia zany zay tsy mijanona mihitsy. Fitoa tsaramaso mijanona mihitsy. Maromaro mandavan-taona mahatoky ny famokarany ny tantsaha rehefa azo antoka ny anjifa azy toy izao. Tsy ny mpisakafo any an-tokantrano fotsiny manko no manjifa fa misy mandray amongadiny toy izao mandritra ny fotoam-pamokarany. Raha concombre, voatabia ary karoty indray dia ilina ny mpamatsy izany mandavan-taona. Fangalana concombre isan'andro efa kely anay efa ela. Tomaty, isan'andro zareo maketo foana? Efa ela be io? Efa ela. Inona ny tena lain'ireo eto aminareo? Concombre, tomaty, karoty, manga. Aiza zareo maketana zany? Any amin'ny Mahitsy dia toy izao avy any Ambato. Fatorasaka. Rehefa miakatra ny Zanatany dia Mahitsy izay maro. Tsy voatery ny volony zany no avarotra reto tantsaha fa misy ny tsy maintsy mbola vidiny amin'ny mpamokatra hafa. Tsy voatery ho avy eto amin'ny manodidina ny Antananarivo koa fa tsy maintsy manafatra avy any amin'ny faritra hafa rehefa izay no takiany filany mpanjifa. Sarito mo zany mananasa vesy?
rehefa avy nifidy ny mananasy tsara havadika ranom-boankazo ity longe dia ny akondro na ny kida na ny katakata teto amin'ny Adeline no namarana ny fiantsenany niaraka taminay. Firy kilo isan'andro ny akondro ilay zareo hoe? 30 kilo. 30 kilo? 35 zany satria maka 5 kilo izy amin'ny maraina. Misy olona hafa koa ve makety reto sa supera milombo? Misy le hôtel reo e. Raha natsikaritra isika dia vokatra vaovao vao nampiakariny avy eny an-tsena avokoa no nangoniny longe teo. Tsy nisy nalaina avy anaty vata fampangatsiahana na iray azy. Vita izay ny fiantsenana, tsy mihoatra ny adiny iray sasany. Anjaran'ny mpikarakara sy mpahandro indray manomboka eo. Ato ny misy ny tsiambaratelon'ny pakopako, sakafo malagasy, nahandro avy amin'ny tapany avaratry Madagasikara. Pakopako miaraka amin'ny lafariny hitantsika io, miaraka amin'ny coco, asina menaka. Eza menaka eza. Fa misy menaka? Ia, misy menaka, misy coco, lafariny. Agnatin'ny coco io fa asina sira mialoha. Fa izy io tsy atao mobe, tsy atao malemy be, fa atao antonotony le paty ohatrany manao mofo du pain regny manao anazy. Tsy atao malemy be, sady tsy atao mahery be manao anazy. Katran'ny firy manao an'izy io alona sa atao karakara? Mila asina temps de pause kely rehefa vita ohatry zao izy asina 15 na 10 minutes eo amizay izy mba mahazo satria raha tonga de vita izy tonga de lasa miverina le paty tsy maintsy asina temps de pause kely 10 na 15 minutes amizay izy mba mety tsara. De rehefa vita paty atao boribory ohatry zao. Asina atao boribory ohatry zao izy. Ohatra manao mofo dipaina regny. Ohatry zao ny patiny. De rehefa vita izy alena ohatry zao. Zao izy amena pause boribory izy, amena temps de pause izy rehefa vita 15 na 10 minutes eo zay izy tsy miverina, ohatry zao tsy miverina. Raha tonga de vita paty io miverina. Fa zao izy mety tsara rehefa vita temps de pause. Avy natao boribory amizay izy atao karaha ty? Ia, atao karaha io. Atao mipelapelaka karaha io. Atao kofa magnamia forme anazy tsy maintsy asiagna menaka azy amizegny izy lisy. Fa raha asiagna menaka izy direct vakivaky tapatapa fa lasa loaka. Direct atao agnaty menaka regny. Ary izy agnaty menaka tsy ambela karaha io fa lasa mivoa izy. Direct vaky. Tsy maintsy avadiky. Karaha igny izy tsy mivoa be. Ohatry zao izy rehefa masaka. Evo masaka izy koa nareo avy amin'ny supera milombo koa to sakafo jiaby hitanareo. Tsy voatery na mandeha Diego na mandeha Mbanja na mandeha ia fa hitanareo koa fa avy ato mitovy anareo mandeha agny fo. Sakafo jiaby hitanareo ato. Ato koa ny fikarakarana antsary, voamadilo na madiro na kilo no atao solon'ny vinaigre. Mbola fangaro-tsakafo malagasy koa zany. Brochette na mosakika, masikita na salihena izay samy fiantso azy avy, tena efa havanana mihitsy raha izy roa lahy ato amin'ny fanomanana azy. Somary ahodina karan'iny zany satria mamely le hazo. Fitiavana mahandro na mampisakafo olona no iangan'ny tsiro-tsakafo iray ho iasina fa ambonin'ireo rehetrareo ny fahadiovana. Rehefa manao sakafo le fitiavana le manao sakafo ny tena zava-dehibe satria anao raha kamokamo anao andeha karakara sakafo iny tsy matsiro iny. Le fitiavanao manao anazy, le fahavonusana zay mampatsiro an'le sakafo ahitako anazy. Tsiron'ny sakafo malagasy avokoa izay sakafo aroso eto amin'ny supera milomboka 67 hektara. Na sakafo maraina io na vary sy laoka isan'andro, fa rehefa amin'ny hariva kosa vao misy sakafo atonotony. Rosona sakafo eto avokoa ny avy amin'ny lafy valon'ny nosy. Tsy miambamba hatramin'ireo mpizahatany vahiny mandalo eto Madagasikara mba hanandrana ny tsiro-tsakafo malagasy. Ny ingrédients vokatra malagasy aby. Ohatra hoe amin'ny fanaovana sary misy madiro, voamadilo, tomaty, dia mifampoana fanamboarana brochette mampiasa sakaitany, tongolo gasy, vokatra malagasy aby ampiasaina. Vokatra malagasy, io ny tsiambaratelon'ny tsiro ato amin'ny supera milomboka zany. Raha atsorina dia tsara, matsiro,
no sady mahasalama ny sakafontsika. Masiro marigna any amindreo ato. Maro tany mandafo any fa hatry ty tegna ny masiro. Ny tegna tianay ato zay paty misao. Misao zay tegna ny masiro boko amizegny akoho saosy zay miaraka amin'ny petit pois. Zay tegna masiro zay tegna ny tianay zay. Miaraka amin'ny salade, rouget concombre. Zay tegna ny tianay. Ndraiky jus naturel ananas. Mafapo marigny mafapo ndraiky pakopako koa. Zay tegna ny hany gasy tegna ny tianay. Tsara masiro. Il pollo, les poules, il est meilleur qu'en Italie. Vous avez compris? Je suis venu ici pour manger ici. In italiano? Sì, parlo italiano. Allora io sono venuto apposta qui a mangiare in questo posto perché si mangia molto bene. Ok? Masiro be tegna masiro zay hany gasy ty amspera milomboka ato. Le touriste zay mpangaviagna zay fa mandalo Antananarivo aty mba mandalo amin'ny spera milomboka aty fa masiro be zay hanindreo ato mandalo. 300 isa isan'andro ny olona tonga misakafo eto amin'ny spera milomboka 67 hektara. Misakafo eto avokoa ny sokajin'olona rehetra. Tsiro-tsakafo malagasy no antony. Ny mpitantana eto raha teo manome landy izay tsiro-tsakafo mahamalagasy avy amin'ny faritra avaratra izay ka nanatevin-daharana amin'ny fankataovana ny hevitra ombonana hametraka circuit gastronomique na fisariana mpizahatany vahiny amin'ny alalan'ny sakafo eto Madagasikara eo ombonana ao amin'ny haify mampiavana. Anao anandray ary ny haify mampiavana amin'ity taona 2024 ity. Inona ny mety hampiavaka azy inona ihany koa mety ho zava-baovao hitantsika mandritry ny hetsika. Ho fanomanana sy ho fampahafantarana antsika mahakasika an'izay haify mampiavana 2024 izay dia misy ny resadresaka izay fanaovanay tampikarakara dia ramatoa Irène Andreas. Ramatoa Irène Andreas filohan'ny WTAM izay mikarakara ny hetsika haify mampiavana andian'ny fahafiry moa zany amin'ity taona 2024 ity dia inona ny tena hoe hampiavaka azy? Voalohany teny moa zany dia faly miarahaba antsika rehetra mijery ny zahatany ary faly koa manolotra fa 6e fa enina zany andian'ny haify mampiavana amin'ity taona 2024 ity. Miahan'io estika io foana ramatoa Mariety Andrianjaka chef Mariety dia amin'ity zany tsika sitraka ho an'ny Mariety Andrianjaka no tena ataontsika hoe lohateny indrindra. Taloha tsika zany misy hoe invité d'honneur fa amin'ity izy ataontsika invité d'honneur tsy manakana ny fiaraha-miasa amin'ny ambasady sasany zay ara-iasa amin'io haify mampiavana io koa. Dia inona daholo ireo hetsika ho hita mandritra an'ity haify 2024 ity? Araka teneniko teo moa zany dia efa mandray an'le 3 taona nanaovany lakozia ramatoa Mariety Andrianjaka. Dia ny hetsika voalohany atao moa zany dia fanaovana sakafo fiaraha-mihinana zany andavam-bola moa zany eo amin'ny café de la gare. Sakafo alina izy io dîner ny 15 octobre. Maninona amin'ny buffet de la gare satria tao i ramatoa zany chef Mariety no nanomboka ny asany io resaka sakafo io. Dia izy ny andraikitra ny reny bara sy buffet taty Antananarivo, Andasibe, Periné, Antsirabe sy Tamatavy. Dia any zany no amezantsika sitraka azy aloha amin'io aliny 15 octobre. Dia ny ampitson'iny sabotsy sy lahady zany tsika dia ry andohalo araky ny fotoana fanaovana isa-taona. Kisaka kely ny fotoana tamin'ity satria be da be ny zavatra niseho teto amintsika. Dia ataontsika amin'ny 9 sy 17 octobre ilay izy. Fampirantiana ihany koa sakafo zany dia ny namantsika indonésiana ho avy eo moa ny Afrique du Sud koa mindray mitoraka aty antsony namany rehetrarehetra koa izy mba hampiseho an'izay sakafo sud-africaine moa asaina ihany koa ny vadiny reny ambassadeur vazaha eto amintsika zany mba hiaraka isalahy amin'io resaka haify mampiavana io. Ny hetsika haify mampiavana hetsika ara-tsakafo inona ny fandraisan'izay ho amin'ny sehatra fizahantany dia inona ny tombony ho azon'ny sehatra fizahantany zany ampiroboroboana izay sehatra izay raha ho an'i Madagasikara. Ka ny fizahantany araka ny fantatsika moa zany dia fandaram-potoana amin'ny mpizahantany dia mandeha mijery ny zavaboary
fa tsy adino fa misakafo intelo isan'andro izy ary rehefa makaty amintsika ireo mpivahiny ireo a dia mila mahafantatra hoe inona foto sakafo malagasy mba ahafahantsika amin'ny ataontsika hoe miavaka amin'ny tany hafa zay mety mitovy le fomba fandrahoana sakafo fa le tsirony sakafo aty amintsika koa hafa dia misy zavatra tsy ananany any ivelany moa ananantsika eto a dia azo atao zany le fizahan-tany fa resaka hoe sakafo no ahatongavan'le olona aty hoe andeha ihinana izy ataontsika hoe vorombe malemy ihinana henomby na henomby fotsiny ary a dia tsy mitovy ny tsirony henomby ka niezaka atao zany dia hoe isaky mandeha ny olona ka mandalo faritra ray dia tokony fantany hoe eto misy spécialité anankiray dia mijanona eo le izy dia mampiroborobo ny asan'ny mpanao sakafo zany ny restaurateur raha maka fotsiny aho hoe io atsapanana io makany Toamasina dia ny olona manenjika misakafo atoandro satria misy an'le anguille ao atsapana raha ho any Fort-dauphin zao tokony isy langouste any avaratra izy le sakafo amin'ny voanio dia le izy koa ilaina koa zany ampiezaka ny mpamboly sy ny mpiompy mba ahafana manolotra sakafo tsara matsiro ary tsy dia misy an'ity produit chimique aty ka azo atao dia azo atao mihitsy zany zao hoe lalany sakafo moa zany fa sady manao fizahan-tany izy manandrana sakafo eraky ny faritra dia azo atao le hoe gastronomie route de la gastronomie ohatra azo ataontsika dia karazana mpizahan-tany ohatrany ahoana ny andrasanareo hitsidika an'ity festival fimampiavana ity ka io moa zany miara-miasa amin'ny satria membre aminay eo amin'ny WTAM moa zany dia misy tour opérateur dia zay vahiny tonga na allemand io na frantsay io na autrichienne na avy any Australie koa dia tonga rehefa mandalo eo Tananarivo zany izy amin'ny fotoana io dia mba hoentiny zareo mandeha misakafo ery Andohalo satria fa nizana le toerana hoe asina toerana asina fotokorta mba ahafahan'le olona misakafo miadana sy makatsiro makafy le sakafo malagasy zay ho an'ny teratany vahiny fa raha ohatra hoe mpizahatany malagasy ho isy an'izay fanjifan'ny mpizahatany malagasy zay koa ve mandritra ny hetsika ka ny le hetsika ny tanjona koa dia hoe rahan'ny fianakaviana miaraka mitsangatsangana ohatr'izay ihany koa zay nahatonga antsika nanao an'le jardin Andohalo satria be koa ny Antananarivo ohatra tsy mahalala an'io jardin io fa fotoana iray io zany ionan'ny mpinamana ionan'ny mpianarany anatra ary ny gasy manjifa satria eo koa izy mahatsapa koa hoe ay moa ty ataontsika hoe vomanga ty azo atao frity ay moa ty sakafo ray ty azo atao an'izao ty miaraka amin'izao ka na ny gasy eto amintsika zany na azy sendra mandalo eto Tananarivo dia saina avokoa anjifa ny sakafo atao eny amin'ny jardin Andohalo io zany hoe raha mitsidika ny fimampiavana zany ny olona anankiray ve Madame Irène Andreas dia ohatra izy hoe manandrana sakafo avy any atsimo na avy any avaratra dia tena ho hitany eo hoe le mampiavaka an'izay avy any atsimo avy any avaratra zay ohatra zay mihitsy niezaka ataontsika amin'ity satria misy zao avy any Sainte Marie le drôle de dame le mpanao baleine ihany koa izy fa efa mitondra ny ataontsika hoe spécialité avy any Sainte Marie dia afaka manandrana sakafo ny Sainte Marie ny avy Nosbe zao dia ho avy koa ny avantsika avy any Maridoka tondra sakafo ny Tananarivo moa dia efa tsy mahany dia araka ny teneniko teo koa zany misy hitovisana le izy fa misy fa samy hafany le sakafo dia araka izany hoe Nosbe ao Sainte Marie ao Tananarivo dia afaka manao ina moa zany afaka na tsy mandeha any amin'le toerana izy afaka mizahatany amin'ny alalan'ny sakafo izy eo amin'io fimampiavana io dia araka teneniko teo moa zany hoe tsy afaka ny sakafo zany sy ny fizahan-tany dia tsy afaka mandeha irery fa misokatra tsika zany amin'ny international koa dia fa zao zany efa mba miaraka ihany hoe samy mitondra sakafo ny ohatra ny indonesiana jerena satria tsy dia misy samy hafa loatra le izy dia mba hitantsika koa hoe avy any Indonésie dia ohatr'izao dia tonga teto Madagasikara dia lasa nivadika ohatr'izao sakafony gasy dia zay koa zany tiany avohitra hoe tia ny lalana ohatrany avy any Indonésie dia gasy tena amin'le faritra dia ina ny hoanina zay dia ohatrany afaka manao fizahan-tany any rehefa tonga eny Andohalo rehefa tonga ny Andohalo zany tsika mandritra le hetsika fimampiavana manandrana ny sakafo ny Indonésie sy ny Afrique du Sud dia ohatrany hoe tany Afrique du Sud sy tany Indonésie isaorana ianao Ramatoa Irène Andreas ny vahiny nampahafantatra resadresaka mahakasika ny fimampiavana 2024 tato anatin'ny fandaharana zahatany izay ihany koa atao anatin'ny fandaharana zahatany dia ezaka hitondra amintsika mahakasika izay hetsika fimampiavana 2024 izay Satratovy dia mirasoa ho antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mbola maro eo anaty fialan-tsasatra tanteraka etanin'ny Ekobo tsika androany atao anatin'ny hafatra izay ho arahantsika rehefa avy eo hoe rehefa mitsidika toerana anankiray dia izao mba ho laliana amina fitsidiana toerana fahafantaranao ny tantara ny kolontsaina any amin'ireny toerana izay tsy dia antsika ireny ny fotoananao
mbola mono jeu ihany ve lesy nefa tsika tiampamana vacances aty ndao mandehandeha any hita forangio rehefa miverina an-tanàntsika zay raha tsy andeha zay nga hijanona atao tranaty lolo jeu fa za tsy andeha zay ndray lesana za ndeka sady misy tanana milay be any donc zay sala raisy manety ndao lolo jeu fa tsy izy koa nandeha anjeran-tena andeha hoany Sala, tsara hoe mba mandeha dia mijery tanàna. Zafady aloha fa manakiny e. Ako ny tsy te handeha. Be dia be nge Sala ny toerana azo tsidihana ity e. Ohatra hoe inona ary? Any no misy toerana feno baobaba be dia be izay mampiavaka an'ity faritra ity. Zany a? Mbola maro ihany koa ireo toerana manan-tantara azo tsidihana aty. Marina zany. Ireto koa mba manararaotra mijery ny zavatra tsy fahita rehefa mandeha vakansy e. Sura rehetra Sala! Misaotra e! Zay ny azo natolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahako ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tolorana fisaorana sakasitrahana toraka izany ihany koa ny mpiara-miasa aminay dia eo ny Gerpe, ny NTDSA, Madagascar Tourisme, Yannick Beauté, ny boutique Majesty ery Ambatonakanga. Mametraka ny mandrapitafa ao aminao indray ho amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko. Gerpe, Miarguide, Miajoal, Miajoain, Gerpe vous a présenté Zaatan. Vivez vos rêves en visitant l'allée de Baobab et Team de Bémara avec Madagascar Tourisme. Madagascar Tourisme vous a présenté Zaatan. Vous avez regardé Zaatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance.